telo amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo no namasinina pretra mbola miatra taminay daholo diakara, zodiakara, ordre minaire, tonsure, tsy fantatry nikizety akehitriny tsy zany tonsure le boribory kely atao. Olona iray manana mahizaza atao amin'ny fiangonana no hitondrana antsika ato anatin'ny fandarana vie consacrée koa arao ary mombamomba azy sy ny lalana rehetra fa niainany na pretra anazy koa andao ary. Faly miaraba ny RDB live pera Vincent-Touve eto amin'ny chapelle Victoire Somanarivo aho zao no napetraky ny veka hiasa miaraka amin'ny olona manentana azy sy manao lamesy isan'andro. Fahatalohany dia tany Anjorobe ary efa roton zay any teto. Za zany fa 9 amin'ny zaza teraky dada sy mama vo efa taona dia efa maty dada. Reniko miteraka no nanam-pandriana anao pretra dia zay no nanombohako niditra ny petit séminaire tao faly arivo ny petit séminaire tamin'izany tamin'ny 9 septambra 527 classe de 9e classe de 9e zany farany ambany indrindra tamin'izany fotoana zany. Naharitra 10 taona teo tao amin'ny petit séminaire miakatra teny Ambatoroka. Tamin'izay mbola teo Ambatoroka daholo natao na filozofia na teolojia ary mbola Madagasikara manontolo no tamin'izany fa tsy hoe Antananarivo irery tamin'ny 527 ohatrany hatramin'izao ihany moa fary tamin'ny fotoana 3 taona maherikely eo ny filozofia, 10 taona ny teolojia. Betsaka ihany zay niditra séminaire tany amin'ny petit séminaire lazaiko hoe tamin'ny 520 teo 9 lahy ray classe de 9e fa rehefa niakatra teny Ambatoroka efa dasy dia tamin'ireo fada reo indray namasinina maopera anankiroa rokoa zany niala 9 taona indray na maopera anay niala koa ny ankiray nitsahatra amin'ny mahapretra azy zany dia le rakilasy tsy fantatra nareo mbola io izy io ny tena mba nanentana tamin'ny fiainana mahapretra hatrany am-boalohany dia fahitako ilay fantrano tanàna kely le tanàna mba misy anay tanàna kely ary trano tsisy 20 akory ary tsy miakamaroan'ny olona tao tamin'izany mbola tsy miditsy Antananarivo akory. Za tsy niakatra taty Antananarivo raha tsy efa hiditra seminarista. Nisy lanjany be tao amin'ny fiainako le hoe le fahantrany tsy fahantrana ara-bola sy fanahana fotsiny fa fahantrana ara-tsaina mihitsy tsy mahita afa-tsy manodidina kely eo. Mety zay ihany koa mbola nitohiziko hatramin'izay hatramin'izao nahatonga ny mba taly-getra-piainako amin'ny mahapretra dia hoe tsy tian'ny rainareo zay any an-danitra hisy very na dia iray aza amin'ireo madinika eo. Matitoko fa 8/4/2024 raika amin'ny 20 oktobra 777 no namasinina pretra mbola miatra taminay daholo diakara, zodiakara, ordre minaire, tonsure, tsy fantatry nikizety akehitriny tsy zany tonsure le boribory kely atao zay nahatonga mba nividy ty tondeuse quadruple 0 taty arina moa tsy niasa tsony izy dia vao pretra tsy ampy herintaona akory dia efa natao curé Ambohipo ankoatran'ny aumônerie, ny tampikerie be dia be ireo fikambanan'ireo niaraka tamin'ny pera mbola maopera izy tamin'izany fa mbola tsy veka ary maragatraraha zafindratandra hatramin'ny marolefa tampikerie niaraka tamin'ny foana taty rindrina niaraka tamin'ny sokoto dia tamin'ny taona 5/7/7 nalefa tany Ambatorampy nalefa ny cardinal Rakotomalala ny nanamasina iny mbola izy niveka tamin'izany cardinal izy hoe andamina sekoly tany Ambatorampy, sekoly Masera, sekoly ny Frera, sekoly ny district nakambana Oray sekoly ny district dia tany Heritaona. Avy eo 9/7 natsona économe petit séminaire. Petit séminaire tamin'izany ohatrany hoe vao nisokafana indray satria nisy fotoana nikorotana be tao faly arivo dia nakatona faly arivo dia nizaraina isaky ny paroasy ny séminariste dia tamin'io taona 9/7 io zay mbola manam-panondriana sy te hiverina dia natsona
ary dia nanao kilasy mandry teny amin'ny Jean 23 ery amin'ny tranon'ny jésuite ery atsin'ny Mahamasina, atsin'ny terrain Mahamasina. Sady hiala tany Ambatolampy aho zany sady tao amin'ny séminaire no nanomboka aumônier ny FTMTK fikambanan'ny fivondrona ny tanora malagasy tatsaka katolika ilay FTMTK mbola misy hatramin'izao. Dia tao azo lazaina fa tao nandaniko ny atanorako 17 taona aumônier ny FTMTK. Azo zaraina telo ny pastoraly nasaina nataoko nandritrizay 12 taona na pretra zay. Niasa ny diocèse ankapobeny, séminaire économe diocèse sy raharahany diocèse hatramin'izao ito ny Victoire Somanarivo eto 17 taona. Ary ny ankoatran'izay dia paroisse district 17 taona. Zay zany raha ny lalana ny diaviko mampirehetra misy ihany. Raha tsorona ny tena mahatonga tsy mikapa tsy mikiraro na nakiraro fa misy olona mieritreritra zavatra be dia be lazaina daholo manetry teny. Tsy hampiandratsika ela ntsony ara fa efa nolazainy tao ny antony ka rao hatramin'ny farany ary. Tonga ny taona hidirako amin'ny séminaire 5,5 dia tsy sevitra voatery amin'ny teny aho hoe za dia hanao opera tanterahany ny mba anjara lovako zany tamin'ny raiky miteraka ahy omby anankiray omby lahy-kely zay. Dia io zany no nataony onitra ny zavatra rehetra izay lany tamiko. Zay zany ny sedra talohan'ny séminaire. Rehefa tonga amin'ny opera dia za zao nefa niarany amin'ny fotoana ametrahana amin'ny district iveka mametraka ao na vicaire général. Tamin'izay vicaire général fa tsy olona zaiky fa sao dia misy olona mahafantatra ka manafotoana azy. Eo ampametrahana ny lamesa fametrahana macuré mivahoaka amin'ny district zany io. Dia nanao fisaorana ny président ny district dia nilaza hoe izahay dia manana maizy anay ka zay tsy mila mpanao charbon na mpandroaka sarety ho pretra esoreto anio dia anio. Niana le nametraka le vicaire général tamin'ny tsy nety sakafo tsony fa lasa nandeha fa nataoko hoe oka monseigneur tsy ny sakafo miady aminao. Ary ny azy vavatsy ambana ny azy fantatro le olona ny président district. Dia nanangovondry zala botsobotsony hitako zao mihitsy ny elany tao am-piangonana nandeha tany izy 3 zay zany ny sedra voalohany tamina pretra tamin'ny 13 nakalazaina fa 15 taona na pretra. Efa re ihany le fiziko iny hafa le tamin'ny mbola tanora kely 13-15 taona fa zao miakatra ny tohatra ho azy le ataoko anao hoe raha vao mihetsiketo le mikohaka sahirana etonao miakatra makany an-tranoko any aza indraindray mijanona indroa vao tonga. Misy rihana faharoa mantsy misy ahy eto fa za kosa aloha nandritrizay 15 taona zay mbola tsy nanda na indray mandeha azy no fanendreny ny eveka na lefa tatsy na lefa trozy enany andreny aho mbola tsy nilavitra na indray mandeha azy. Dia zay zany mba mety fijoroana vavolombelona ho an'ny zandry ty arina be mifakapanahy rehefa mipetraka amin'ny toerana anankiray mahazoazo ny olona ary azoazon'ny olona dia naindray mifikitra eo ka itsika hiraka zay andrahana atsika fa niezaka atao amin'izay andehana dia mba miezaka miaina arak'izay maherak'izay ary manampy miaraka amin'ny olona arak'izay tokony hanampiana azy. Raha tsorona ny tena mahatonga tsy mikapa tsy mikiraro dia resaka fahasalamana na nakiraro na kapa. Ary nisy fotoana aza rehefa mbo makany an-dafy tamin'ilay mahaomonia nibetsaka anakany an-dafy dia tsy maintsy hanaovana ny lisy satria zay no civilisation andry zareo any. Fa raha vao amin'ny avion dia esorika rehefa tonga any toerana apetraka indray ohatra hoe manao fivoriana dia esorika indray le izy inona ny zavatra mitranga. Raha vao manao kapa na kiraro aho dia asainareo rehefa mba nahandro ovy amakodiny reny ovy reny raha nahoana amakodiny rehefa ho masaka dia maninona ity izy mifakofaka ny hodiny dia zay mahazo ahy. Ary maharitra ela vao sitra
dia farany aho tapa-kevitra hoe koveno andrivodrivotra aleo ajany fa misy olona mieritreritra zavatra be dia be lazaina daholo manetsy teny tsy misy idiran'izany loatra aloha fa Andriamanitra mahalala an'izany fa izay mihitsy ny tena antony. Dia makasitraka ny RDB live Andriamatoa Samielina eto naka feo naka sary aparitaka dia misaotra antsika rehetra ataoviko veloma mandram-piaona.